Ametraka fitoriana ny anivon'ny Birao Maleotena miady ny kolikoly na ny Bianco ireo mpiara-dia ny professeur Zafalbert izay mivondrona anatin'ny CRN na ny komity ny fampihavana-pirenena ho fanoheran'izy ireo ny fivarotana ny Villa Elisabeth Enivandry raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Kolikoly avolenta ny nisy tamin'ny fivarotana ity toeram-ponenan'ny filoha teo aloha ity hoetran'izy ireo antony hitondra nandrara eny anivon'ny Bianco fa ankoatra izay hoentin'izy ireo mitety ny faritra roa amby roapolo ihany koa mba ahoazavaina ny vahoaka malagasy ireo antota taratasy rehetra makasika izany fivarotan-tany izany raha tsy misy ny fihemoran'ny fanjakana ny fanafonana ny didy fivarotana izay natao. Rahantsika ny fanazavana makasika izay hoentina Andriamatoa Mektoub Omar El Kami izay anisan'ny mpikambana avy anivon'ny CRN. Ny fanaovana gabaraka satria namidy amina privé le tantanjakana amin'ny franc symbolique dia aveo le olona namaritra nahazo azy amin'izay rehefa aveo namaritra anazy koa amina privé nasolo ohatriny maro ny vidianana azy veverina franc symbolique dia rehefa aveo indray ny fanjakana no mividy amin'ilay orinasa privé zay nanao session amin'ny ampahan'ny tany io amin'ny ministère ny budget finance et budget tsy avelasika ho gabarakaran'izay zany ty firenesika ty eto zany zahay tena ihany nametraka an'izay oentina hita teny Madagasikara ny plainte ataonao aloha satria zany zava-misy alefagny amin'ny Bianco mahatonga an'izay hoe Bianco safidiana dia sotra satria ny Bianco dia bureau indépendant contre la corruption io ny zava-misy amin'izao fotoan'izao dia agny nametranay anazy satria pas de victime ya pas d'affaire io lalàna io dia izay mahatonga ny hoe misafidy alefagny amin'ny Bianco ny fitoriana satria ny pimpekta mikasika ny Bianco dia na citoyen sotra na voaka sotra dia mahafaka mitondra fitoriana eny amin'ny Bianco raha masikaritra fa misy ny resaka risy corruption nga Reboza Julien zay namaritra amin'ny tany dia nafantatra tsara tena amboalohany ary tsy toerana nipetrahany professeur Zafalbert ihany président Zafalbert ihany no ny tany nipetrahany ny filoham-pirenena tetaloha fa misy afaran'izay ka nahoana ireo professeur Zafiany nanaovany nga Reboza Julien karazana harcèlement dia eto zany zahay dia manona agnarany ny tena premier responsable amin'izao zavatra zao dinga Reboza Julien.